Hoetsika mamarana ny sehatry ny baolina kitra dia eo amin'ny vaovaon'ny sekolin'ny baolina kitra satria dia lasa nandeha niatrika ny Tournoi de Indien any amin'ny nosy ravavy any Maurice any ny sekolin'ny baolina kitra Academica ny alakamisy tolakandro teo moa no nandeha ny sokajy latsaky ny 12 taona sy ny latsaky ny 13 taona ary ny mpanazatra sy ny mpitantana ao amin'ity sekolin'ny baolina kitra Academica ity tsara ny manamarika fa sambany no andeha andranto lalao pirenena ny Academica tao anatin'izay efa taona nitsanganany izay. Ny alakamisy tolakandro teo no nanainga teto an-tanindrazana ny mpilalao sy ny mpitantana ao amin'ny sekolin'ny baolina kitra Academica nandeha niatrika ny fifananana baolina kitra iraisam-pirenena Tournoi de Indien atao tsy amin'ny nosy Maurice nanomboka ny alakamisy 2 aogositra teo ka hatramin'ny 7 aogositra ho avy izao. Ny sokajy taona U11 sy U13 no nandraisan'ny solitena malagasy anjara amin'ity fifaninanana ity. Fantatra fa ekipa 14 avy aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana no ifaninana amin'ny Tournoi de Indien. Baolina kitra ho an'olona 7 no atao ho an'ny sokajy latsaky ny 12 taona, raha baolina kitra ho an'ny olona 9 kosa ho an'ny latsaky ny 13 taona. Marihana fa fivoahana iraisam-pirenena voalohany ho an'ny Academica ity ataony an'ny Maurice ity hatramin'izay efa taona nijoroany izay. Nanambara mora kotoary sans fentoky Arthur filoha-lefitry ny Academica fa ny andranto traikefa sy tady fifandraisana amin'ireo ekipa vahiny no tena tanjon'izy ireo amin'izao fandehanany an'ny Maurice izao. Amin'izany indrindra no ananany vina lavitra ny hijery fifaninanana iraisam-pirenena ny Eropa indray amin'ny fotoana manaraka. Voaka ny Maurice tokoa ny Academica. Sokajy taona 12 taona amin'ny latsaka sy ny 14 taona amin'ny latsaka zany no sokajy taona andraisana anjara amin'io. Dia ny faharoan'ny volana hoa ka hatramin'ny fahasivy volana hoa zany fandraisana anjarany. Voalohany fivoahana ny Academica izy io dia any ivelany. Ny tanjona kendrainy amin'io dia ny ahafahanay zany mba hifanerasera amin'ny ekipa vaventy any ivelany ihany koa mba hiserasera hifandraisana. Dia mitady tanjona bebe lehibe izahay fa ny fivoahana fifandraisana amin'ny olona nivelany amin'ny resaka entre samy club zany tena tanjonay amin'io. Fifandraisana ny any ivelany maro ekipa efa nandeha voaka tany ivelany tamin'izany sekolin'ny baolina kitra izany azo iverenana ve ny tantaran'ny Academica 4 taona izay nitsanganany sokajy taona inona kizy ahoana no afaka milalao ato? Efa taona tokoa zay ny tsanganan'ny Academica manana taratasy ara-panjakana. 3 taona ka hatramin'ny 17 taona zany no raisinay atao amin'ny sekoly ary izay ary mbola manana heritreritra fa andray ligue 2 amin'ny herintaona. Izay ny tanjona tratrarinay koa zany amin'ny taona manaraka ity. Efa tao anatin'ny herinandro vitsivitsy moa no nanazatra tena tetsy amin'ny kianja Mahamasina ny mpilalao ny Academica ho fanomanana io fandehanana io. Ny talata maraina teo ary dia tonga nangatatsodran tamin'ny ben'ny tanàna Antananarivo lalao ravalomanana ny solitenan'ny ekipan'ny Academica niaraka amin'ny mpitantana ao aminy.